lazaiko fa raha tian'andriamanitra ianao tsy mampanina azy efa tsoina vitanao na koa zay tsy vitanao fa ho hitany foana ianao ary veriny amin'ny lalana indray. Za mino famelohan'ny azotsika zavatra avy amin'Andriamanitra dia mila manana fahasahiana eo amin'ny seza fiandrianana. Tsy afaka makeo amin'ny tahotra sy fisalasalana tsy finoana Jakoba voalohany milaza mazava tsara. Fa rehefa miatrika azy sika afaka makeo amin'Andriamanitra ary mangataka azy mba hamaly atsika fa izy ianao izany. Tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Jakoba toko voalohany. Tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Ina moa dika zany tsy mampatsiahany fahotana taloha ela izy. Tsy foazy indray ireo zavatra rehetra taloha izay nataontsika ka ilazana amintsika hoe tsy manana antoka indray ny hanampiana antsika satria eo ireo toetra rahantsika taloha. Ninonina lasantsika tany raha manatona an'Andriamanitra sika dia hanome antsika fahendrena izy sy haneho antsika izay ataontsika eo amin'ny olantsika fa voalazany hoe mila mangataka tsy hampisalasalana ianao ampinoana satria raha misalasala ianao dia toy ny alin-drano topatopany rivotra mijoro anoloan'ny sampanana roa ianao ary amiko tsy misy zavatra mampalahelo mihoatra izany hoe mijoro eo anoloan'ny toerana roa tsy afaka manapa-kevitra izay iray mba hinonao. Hebreo toko 4 andiny zany hoe isika zany manomboka ny andiny 4 satria isika manana mpisorona lehibe zay lasa namaky ny lanitra dia aoka isika hiazona ilay efa nekentsika ny finoantsika izany. Aoka isika hiazona ny fanekeny dia ny finoantsika azy. Aoka izay voavidin'Andriamanitra ilasa fa mpisorona be atsika dia ilay mahatakatra sy mitsetra ary mizara fihetsepo ny amin'ny fahalementsika sy ny kilemantsika ary ny fiatrehantsika ny ady amin'ny fakapanahy. Tena feno fisaorana mihitsy fa ny mpisorona be atsika dia mahalala atsika. Fahaly hafa izy mahatakatra ny fahalemeko sy ny kilemako ary ny tsy fahombiazako na dia mety misy fotoana aza tsy tena mahatsiaro matanjaka tahaka nataoko tamin'ireo fotoana hafa. Faly ao fa manana mpamonjy izay tsy mitaky fahatanterahana 100 isan-jato amiko isan'andro mba hahafahako manana fifandraisana aminy. Ary efa reraka ny mitady olona izay mikatsaka izany fahatanterahana izany eo amin'ny fiainako. Haiko fa ny fianakaviako aloha tsy ohatr' izany fa mitady olona matetika hoe izy hitanareo tiandry zareo ihany ny halala hoe iza fa tsy tena tiandry zareo ny maha-olona nareo rehetra miatrika izany. Ireo olona izay mba mitady fifandraisana lalina aminao tia hanakaiky anao izy ka raha vantany vao mahita zavatra maromaro ao izy dia tapitapika eo dia ianao indray ny fotry fisany vaovao. Ataoko fa manana betsaka an'izany isika izay tena tsy mampino mihitsy ny fitrangany. Izany ange no isan'ny antony mahatonga ny olona ho toka-monina ka tsy mba tia hanakaiky olona akory satria efa leon'ny ady sy korotana izy. Misy olona very izay efa leon'ny fahadisom-panantenana amin'olona. Fa za tsy mbola hitsoaka amin'izy ireo. Satria Andriamanitra tsy mba nitsoaka tamiko izany ary ataoko fa tsy afaka nifandao izany koa isika. Amen. Mba sainy kely izany fa tena mahafinaritra ny hoe manana mpisorona be mahatakatra izany. Ka aoka isika anatony ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazoantsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana famonjena amin'izay andro mahory. Manatona amin'ny fomba ahoana? Fahasahiana. Amin'ny fahasahiana. Zao sarotra atao izany satria ianao mbola ratsy. Sady izany rehefa mbola ratsy isika dia Andriamanitra fa ny zavatra voalohany ataonao dia mibebaka amin'Andriamanitra mifona amin'ny fahotako tena mifona avelao ny fahotako. Ary mba ho fankatoavako ny teninao dia hivavaka mikasika ny fiainako dia anao izay amin'ny fahasahiana satria fantatro fa tsy azo ninina avy aminao aho. Raha toka anao sy mila mianatra hoe say ampinono isika, matoky ampinono isika, tsy matahotra ampinono isika. Tena tiany devoly rehefa manomboka mieritreritra isika fa Andriamanitra tsy afaka manao zavatra ho antsika satria isika ratsy loatra ka tsy mendrika anaovana izany. Lazaiko zavatra nareo zao tsy vezatra amin'Andriamanitra ianao. Ary tsy izany ihany tsy magagasy koa ianao. Izay rehetra tsy mety ataonao efa fantasady izany mialohan'ny anaovanao izany. Halleluia. Jeremia toko voalohany andiny 4-5 mihatry ny fony ianao tsy mbola ary tany an-kibony efa fantatra ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa anao masiniko. Inona moa ny dika izany? Fantatra ianao izany dika fa fanta-daolo momba anao ny fahadisoanao rehetra.
zavatra mety rehetra sy ny tsy mety rehetra fa Andriamanitra mahita ny fotsika, tsy fahalevenao fa mahita ny fonao izy. Zao misalasala ianao, inona no mitranga ao an-tsainao ao? Tsara ianao ve ny dingana rehetra ataonao? Tsy tokony nanao niny, tsy tokony lasa zany, tsy tokony vity an'ity, tsy tokony nandeha tany, tsy tokony hinana niny lazaiko anareo. Mila janontsika ny fanaovan-javatra izay fantatsika fa nenenantsika avy eo ny fanaovana azy. Raha vanta voalany ilay sakafarany dia tamy ihany koa ny fanamelohana. Tsy tokony mihinana izany hoe mevera tsara aloha izay vao mihinana izany, ary raha te hihinana izany ianao mihinanam-pinoana ka aza manenina amin'izany. Ka raha tsy afaka hohanina sakafizina-pinoana izany dia avelao eo izany ka aza mihinana izany akory. Izany hoe Andriamanitra tena mampianatra any amin'izany. Aza mety aladala dia avy eo ianao miala amin'izany dia manenina amin'nanaovanao azy, fa raha ho ataonao izany dia akafizina tonga dia aza atao. Ka ny any ataontsika dia manao fandaminana tsara kokoa, mianatra ny hoe tsy afaka manao eny foana amin'ny tenantsika izany sika na dia afaka azy indraindray. Tiako ny any toetra amin'ny Paoly, andao jerena ny Korintiana 1:4. Paoly dia nentina notsaraina, nijerena na apôstôly matoky izy na tsy. Dia tiako enonareo mivaly teny amin'ny 7 Korintiana 1:4. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana na ho tsarainareo na ho tsarain'ny olo-kafa amin'ny fanontaniana na mamandrika sy mamitaka amin'ny tribonalin'ny olona, fa ny tenako aza tsy mitsara, tsy mizaha toetra na mitsara ny tenako akory aho. Fahafahany zany, misy fahafahany zao amin'izany. Hoy izy hoe tsy mizaha toetra ny saiko amin'izay hetsika rehetra ataoko, anapahako hevitra ny amin'izay mety sy tsy mety. Azonareo ve zavatra lazainy amin'izany? Tsy takatro daholo akory izay zavatra mitranga eo amiko fa tsy mahita izay tsiny koa. Nefa tsy mahamarina koa zany ho anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny hoe tsy fananako tsiny fotsiny, fa ny tompo dia izy ihany no nitsara ahy. Tena tiako izany. Hoy izy hoe tsy fantatra aloha na meloka na amin'izany na tsy, fa tsy tsapako hoe zany fa iza ny malala, mety zany angambana dia zany aza dia tsy andeha hiaina amin'izay tontolon'ny fizahana ny hetsika rehetra ataoko zany ka hitsarako sy hitsikarako ny tenako, fa andeha atoky an'Andriamanitra aho. Fa raha manao zavatra izay tsy tiany marina dia izy anie no hitondra fandresendahatra eo amin'ny fiainako, dia aneo zany amiko izy ary anampy ahy amin'ny fombany mba ahafahako manajano izany tanteraka. Misy fahafahana ao an-trano androany. Amen. Fantatro fa misy karazan'olona eto androany izay efa leony mandre izay tsy vitanao sy izay tokony mba hanananao nefa tsy nisy akory, izay tsy efa vitanao nefa tsy tokony ataonao akory. Dia anao tehiteny fotsiny hoe mangina ianao ridy devoly. Azonareo ve zao? Tsy mba hijanona tsy hanelinkelina olo izany izy raha tsy fantatrao fa hoe izy ianao amin'ny Kristy. Mila fantatrao fa tianao Andriamanitra. Tsy hoe tiany ianao satria manao ny mety foana, fa tiany ianao satria ianao mitady izay anaovana ny marina. Tiany ianao satria eto ianao amin'izao maraina izao hianatra. Tiany nareo rehetra izay mbola miaraka amiko jeritra fandaran'izao. Nareo tsy hoe fa mahazovazo fotsiny amin'ilay madamadaladala mitoroteny dia manany any lasa dia mitoy avy eo sady ataoko fa tsy adala. Fa raha maritra mihainy fotsiny nareo dia afaka nahita fiovana amin'ny fiainanareo izay nandrandranareo fatratra. Tianareo Andriamanitra ary mikarakara nareo izy satria nareo misokatra amin'ny fahamarinana, satria nareo te halana ny fahamarinana, satria nareo te hianatra, satria te hitombo. Mila fantatrareo izy ianao amin'ny Kristy. Ahoana moa no mba heveranao izany hoe nanao sorona ny tenanao ianao mba ho avy hiain'ny ten'Andriamanitra, dia avy eo hoe tsy hakasitrahana ianao. Dia nahazany mihitsy tamin'ity maraina ity, zao tezitra tamin'ny namako iray izay teny an-dalana ho aty, dia hitanao rehefa nanao izay ametrahako ny fiarako dia avy nanao toetra ratsy tamin'olona tao velany tao. Dia lasa ohatrany sosotra tao amin'ilay latabatra misy an'ireo sosotra koa. Nisy madama nanosika zay ka saika andeha ho atosiko mihitsy izy. Arak'izany karazana kristiana manaoana moa za zany tsy hanao tsara ho mihitsy zany no tonga eto manahy ihany mba hazoko fitahinany amin'izany, manahy zao eo ianao mila manangana mpingany fononao ka milaza hoe andraso kely aloha zaho mino fa ankasitrahan'Andriamanitra ary mahalala sy ny fahalemeko ary ny kilemako izy, satria izy koa dia efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra fa tsy mba nanota mihitsy.
manana an Jesosy eo amin'ny fiainako satria aho tsy tanteraka. Marina manao izay mafanana ny ady sasany amin'ny olo androany. Matitiko 7:20. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra. Ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala. Ka nankeo amboniny ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ary zany zavatra zany dia mbola nitrangandray tao amin'ny tendrombohitry ny fiovantaré. Nisy feo avy tany an-danitra izay nilaza indray hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ka hitantsika indroa teo amin'ny fiainan'i Jesosy ireo tenindreo dia tonga avy any an-danitra, ity no zanako malalako izay sitrako tokoa. Ka azonareo tokony ho afaka takarintsika sy ampiatsaintsika izany satria araka izany Jesosy tanteraka. Fa afaka lazaiko anareo fa raha te handre izany izy raha te handre izany izy ho fanamafisana sy fahatokiana, mainka fa isika ve tsy ho mila mandre izany fanamafisana sy fahatokiana. Dia ahoana moa raha hoy Jesosy hoe tsia marina inoko mihitsy fa nareo hijery ny tenanareo amin'ny fitaratra isa-maraina dia anao hoe Andriamanitra velona anao atao amin'ity akanjo ity. Velona atao anatiko izy. Za dia mpiara-miasa aminy. Naniraka ny zanany mba ho fato ahy izy. Ary milaza amin'ny fahasahiana fa na dia tsy tena manao ny zavatra rehetra mipahatanterana aza ary toa efa nanao fahadisoana aza androany. Andriamanitra ankasitraka ahy. Marina manana izany herim-po zany ve ianao? Manana izany herim-po zany ve ianao? Vitanao ve zany? Ary fantatra avy hatrany fa sasany aminareo zao efa niemitra sady manao hoe tsy tsapanao ve izany famainana izany? Fa misy ny devoly manao hanamainana ny fanahinao dia ahoana no afaka milaza zany amin'ny zavatra izay ataoko? Za nge tsy milaza fa ankasitran'Andriamanitra daholo ny toetranao. Ianao sy ny ataonao dia zavatra roa samihafa mihitsy. Fa alizy fa eto ianao ary antony iray amin'ny hitondrananao eto ny antsinanao. Zany tsy midika fa tsy tianao izy, tsy hoe miaina ny fitiavana anao satria ianao mila fanitsiana. Tsy misy na dia iray amin'ireo zanako efatra aza manatanteraka izay mba tiako ataon'izy ireo ary arak'izay ilavako azy. Tsy mila hidirantsika lalina izany. Fa lazaiko anareo zao tsy hoe tia ny zanako fotsiny aho fa raiko tia amin'ireo zanako mihitsy aho. Izany hoe tiako ny zanako tia mandany fotoana miaraka aminy aho. Samy hafa daholo ry zareo, manokana daholo ry zareo dia samy tiako ny tsirairay avy aminy. Tiako ry zareo. Ary tsy misy olo-kafa manao izay tenenana ny aminy izay tsy mety eo amin'ireo zanako ireo. Satria ny zanako dia adidiko fa tsy an'olo-kafa. Dia ohatr'izany mihitsy ny fahatsapan'Andriamanitra rehefa avy ny devoly ka manao izay hanomezana karazana fanamelohana aminao. Dia mila manomboka amin'ny teny izao ianao ry devoly sao dia tsy tsaroana aza fa za nge ka tsy anao e. Izay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Sady mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy. Afaka milaza aminareo eto izao fa nareo zao mitady azy. Betsaka aminareo no mijery fatratra ny fandarana amin'ny tele sanandro. Ary Andriamanitra dia manana valisoa noho ny amin'ny fahavitrianao. Misy vidy ny fahavitrianao. Hitanareo tsy hoe mahazo valisoa isika satria nanao zavatra mety indray mandeha. Fa mahazo valisoa isika satria miazony izany dia miazony izany dia miazony izany dia miazony izany dia miazony izany. Alazaiko zavatra nareo ny devoly tsy hamelanao amin'izao fa Andriamanitra koa tsy hamelanao irery. Ka raha manapa-kevitra ianao fa tsy hitsoaka andaran'izany dia every hoe iza no andresy. Ianao sy Andriamanitra miaraka dia ampiandresy n'iza n'iza. Tia koa zao toerana iray manan-danja araka ny finoko. Ny olona tena manana fironana lehibe salasala fa afaka mandrian'Andriamanitra.
tena tsy haiko aloha e tsy haiko aloha ny eritreretra fa nandrian'andriamanitra ny teny tamiko dra mandeha dia nanao daladala tamin'ny tena koa tsy fantatra eo mety amiko ve ilay izy ny mandrian'andriamanitra tsy mitovy amin'ny mahin'olona amin'ny teny raha milaza sika fa mandrian'andriamanitra zany tsy midika resaka fiainona feo fiainona betsaka an'andriamanitra dia fahalalana nananao anaty ao ny amin'izay tokony na tsy tokony ataonao tsy ary mety ianao na tsy mety mikasika zany fa fahanginana zany feo malefaka pitsipitsika andriamanitra ary manazany daholo sika ndrehetra manazany daholo betsaka ny olona tsy manana fatokina tanteraka aizana miaino zany manontany betsaka mikasika ny anjo teo amin'ny fiainako ny olona hoe nahoana nafantaranao fa andriamanitra miantso anao tena hitanareo mbola tsy fantatry foana zany zao fa fantatry zato isan-jato kosa fa tena mailaka mihitsy aho ny anao sy anandrana zany ary ataoko fa tsy mba manana antoka zato isan-jato zany sika fa mandrian'andriamanitra marina raha tsy manandrana manao ny dingan'ny finoana aloha za milaza foana hoe mandehana dia mahita manao zay tsara indrindra avy aminao ianao mba hinona fa izay ataonao zao dia sitrapon'andriamanitra dia avy eo ianao tsy manao zavatra daladala zay mety hiteraka karazana olanao anao raha sendra manao diso foana ianao fa mila manao dingan'ny finoana kely ianao dia hitanao hoe ao ve andriamanitra nanomboka fianarana baiboly ah dia tonga ny olona dia afaka 5 taona mbola tonga foana ry zareo tonga izy na misy orana aza tonga izy na misy ranomandry aza tonga ry zareo dia mahafantatra reo ve tamin'izany nanomboka voalohan'ny fampianarana baiboly tao an-trako mipetraka miaraka misorta kely dia nitsoka setrotsikana tamin'ny tarihan'ny olona azonareo saretsaina ve zany zany hoe mifokasigara ray dia mandrehetra indray avy eo ny trano amin'io dia divotry ny setroka tsy misy hifankahitana ntsony ny olona fa fantatra fa ny sasany aminareo ilay misaina fivavahana be tsy mahazo hoe nosoran'andriamanitra dia tsy hoe nosorany aho fa satria mifoka tsy hoe nosorany aho satria tsy tena ny akanjo tsara fa nosorany aho satria fantany aho fa ty azy ary fantany koa fa tsy nalala dia nanome fahasoavana ny tsy fahalalako izy ary fantany fa hamela azy asa amiko aho mba hanovà teny an-dalana teny marina e taorin'izay dia evy ny teny tamiko hoe tena mila miakanjo hafa ianao rehefa mampianatra ity tsy tena nampahalalana loatra tsy nanam-pahalalana loatra ary zay fa nifokatra amin'izao vao 7 taona ka dia tsy te hiala tamin'izany fiangonana nisy aho tamin'izany fotoana izany koa betsaka olona mifoka ka tsy dia nataitra loatra zany fa izay ny fomba nanomboako nanao nydingan'ny finoana ka nanomboka fianarana baiboly an-trano ka na dia teo azy zany dia niova ihany tsy noho ny amiko anefa fa na dia zany aza dia nety ihany izy satria lazaiko anareo afaka maniraka pondra andriamanitra raha ilainy zany nampiasa brika izy teny ampaminany dia afaka mampiasa asy mampiasa anao koa izy fa tsy hoe noho ny fahatanterantsika zany fa satria izy tanteraka marina dia rahantsika ve andriamanitra lehibe ny andriamanitsika tiako nareo hiteny iny 5 isan'andro maheno an'andriamanitra tariny fanahy masina ary maheno an'andriamanitra aho fantatrareo ve fa miteny izany isan'andro ary mino fa mandrian'andriamanitra mandritry ny taona maro tsy mitena hoe tanteraka amin'ny fianoko tsy tiako angalana devolo ny finoko amin'izany zavatra zany satria za mila mandrian'andriamanitra mila tarihan'ny fanahy mila mandray ilay fahanginana lay feo malefaka mila mandray ny bitsika andriamanitra ary andriamanitra mitady atsika rehetra mba hanana zany karazana fifandraisana zany aminy zany akory tsy fisafidianana olona vitsy izay manana karazana antso amin'ny linina rosa fanahy masina dia mitoetra ao anatinao ary izy no hitarika anao amin'ny fampaherezany fitarihany fanondrony ny tenin'andriamanitra andriamanitra hitarika anao fa ivery fa tsy ho azonao antoka loatra zany mandra-pa dia nanomboka fianarana baiboly an-trano faharoa aho tany an-trano ny namana dia tonga tany koa ny olona dia nandeha niasa tany amin'ny fiangonana Saint-Louis aho tena fiangonana kely mihitsy zany eo amin'ny olona 3 isa dia nangatandry zareo aho raha tia hanomboka fianarana baiboly isan-kerinandro any vehivavy ka ny herinandro voalohany 5 ny olona tonga rehefa hotapitra ny 5 taona dia nitombo eo amin'ny 700 olona teo isaky ny herinandro ny anatra baiboly tamiko dia hoy amin'izay n'andriamanitra hoe vitsy izay ny lavako anao teto tiako hietsika indray ianao
ka andehana varatra tsy moatsinanandrefana iza ny mahalala tamiko izany tena ohatrany hoe fa rehefa teo amin'ny heritaona teo nandalo zavatra maro aho izay tsy nananako fotoana mihitsy dia nampahafantarin'andriamanitra hoe na zany ao zany na za mahonena mandritra ny androm-piainako ka dia nanapa-kevitra miala tamin'ny asako ilay asako tsara dia lasa nandeha nitety ny vazatany efatra mipetraka ao Saint Louis misy orina natany mivaratry Saint Louis tsy nanany Saint Louis andrefa Saint Louis nanao raha isam-bolana dia nanana fivoriana tao mivaratry Saint Louis raha isam-bolana ny antsimo raha isan-kerinandro andrefana finoany zazy zany tenenao hoe mandehana ny mivazatany efatra dia nataoko zany dia fotoana foy avy eo nanomboka nalaza ka afaka nandeha tany Chicago Kansas City toerana kely tao dia toerana vitsy tao ifodimy amin'ny telopotona zao nanaovako zany tsy misy nofy azo ndray alina zany fa niainga tamin'ny zavatra kely madinika dia matetika mandeha tao tsy nety ilay izy voalohany tamin'izany seo tele tsy mbola fotoanan'andriamanitra ilay izy tapa-kevitra dia noheveriko fa mba tokony iseo tele koa ka dia naka 3 tamin'ireo mpiara-miasa dia nanofa studio zay dia nanao fampisehoana resaka zay fanontaniana mila valiny za ihany mametraka fanontaniana tsy zany mamaly azy tsy navelako hotenitra zareo lasa ny enim-bolana dia nahazo mail ray malala avelao iteny aminao fa raha tsy ao amin'izany andriamanitra dia tsy ao zany andriamanitra fa raha andriamanitra ao dia ao zay izy fa rehefa manositra zavatra hoe andriamanitra tsy izy dia voly any amin'ny elona ko eto tany izay atazonanao afaka mandrehan'andriamanitra ianao dia tarihan'ny fanahy masina fa tsy tokony atao ohatra anao diso zany ianao tanareo raha manao diso ianao tsy izay koa ny farandro ianao hoe andriamanitra tsy tapaka amin'ity nanao diso ataoko fa ny fomba tokana tena fanao mianatra no tarihan'ny fanahy dia mihetsika dia mahitsy zany tena tsy nety iny teo iny tsy nanao diso iny tena zany mihitsy mety ilay izy iny ary tsara mihitsy mety iny eo amin'ilay fotoana iveranao zavatra rehetra metimety iny mihitsy andriamanitra milaza hoe dia hoina hoe zay indray tena tsy te handalo zany indray dia manomboka midoboka mifonao dia mikorotana ianao zany dia matahotra ianao dia tsy fantatra hoe dia ahoana raha tsy andriamanitra zany dia ahoana andriamanitra eny ary zay zany dia raha nanotombo zany dia azoko avy tamin'ny vehivitraniko teo amin'ny 4 taona ka hatreto amin'izao androany zao dingana raha isaky ny fotoana nanao fahadisoana betsaka teny an-dalana teny lazaiko fa raha tian'andriamanitra ianao tsy mampanina azy fahadisoana vitanao na koa izay tsy vitanao fa ho hitany foana ianao ary aveny amin'ny lalana indray marina dia rao andriamanitra amin'ity marainy ity